sioka ny tanàna sioka ny tanàna dinidinika ny fotsiny iresanareo olana sy vahaolana mikasika ny fiainam-ponina etsika iray tafiditra ao anatin'ny tetika samaneho izay arana amin'ny internews ary vatsian'ny vondrona eropeanina katety mbola mamerina ny ala ao foana toko kilasy toboavy ho atsika rehetra na ny mahina ny matavy na ny sandana sarobavy miarabantsika tova soa aby zay moa zany anao mba kabavy kely safidy tsy aika efa mamentsy ve sasa mbola vena miala zay mihitsy le izy ny anombo atsika azy aloha zany a dia misy ny fandraisam-pitenenana maro samihafa aloha zany a no arahantsika eto dia rehefa vitsy zay a dia misy ny fampafantarana mambaday eto amin'ny sioka moa zany a dia ao aorianan'izay a misy ny zavatra politra maro samihafa reportage sy ny sisa dia misy ihany koa ny adihevitra arahana fifankalozan-kevitra dia tompopoana moa zany amresaka faritaliana sy ny dinidinika izay fanaovantsika zay ny programantsika safidy ie zay mihitsy famelohan'izay ngamba dia aloha aleo fafantarina kely hoe fa inona marina moa zany tsy hetsika anankiray ity hetsika anankiray ity moa zany dia nampitondraina lohateny hoe sioka ny tanàna izay dinidinika ety fotsiny a iresahana ireo olana sy vahaolana mikasika ny fiainan'ny fonina moa zany hoe ahoana marina ny fisitrahana fisaboana ery amin'ny tompom-pahasalamana moa zany etsika zay karakaray ny ONG sioka ny ONG sioka moa radio ihany koa izy hoe mbola ho fantaritsika misimisy kokoa hoe inona daholo a inona marina le sioka dia ao anatin'ny tetikasa internews moa zany a izy ity ia tsy orava resaka ntsony ary izay mianadava dia ho atombotsika amin'ny fandraisam-pitenenana maro samihafa ary izy ity a ka dia ny andray fitenenana voalohany ary aloha dia ny solitena avao amin'ny sioka ka dia manasanao hoe tanitsito a andray fitenenana voalohany moa zany ka dia raisitsika amin'tyaka mampibesitoko ia misaotra nanome ny fitenenana andriamana ramatoa solitena ao amin'ny CIA Benatananarivo andriamatoa solitena ao amin'ny district Pahidra izay misahana ny fokotanana motana Nader ny solitenan'ny fokotany eto Maderana Motana tompo kilasy tompo kivasy ny golotery ngamany dia sorona Ambemanta lehibe mpaminay mitovinado ambanisika ka mbola afaka miaona eto amin'ity toerana ity ny faharoa manaratsisakia mamerina ny arahaba mba piradosy pirarintso atsika rehetra ihany koa ny tena ary etam-piandohana dia efa misaotra atsika rehetra ihany koa namaly ny antso tamin'ity atikasa dinidinika resadresaka izay ifandovantsika eto amin'ity toerana ity ary voalazan'ireo namako teo aloha moa zany dia ny tetikasa maneho asa maneho ikatsika eto ansary dia tetikasa izay vatsian'ny Union Européenne zany vona sy toan izany miaraka amin'ny internews dia ity atikasa ataontsika ambany ity zany dia tafiditra indrindra amin'ny projet maneho tetikasa maneho izy tsika liberté d'expression à Madagascar zany hoe ny fafana zany maneho hevitra eto Madagasikara le tetikasa maneho zany dia misy le atao hoe misy consortium miara-miasa maromaro zany ao anatin'izy io ka anisan'izany zany ny sioka ny sioka moa zany araka voalazany namako teo aloha dia sioka no aino vaky ny firaisan'ny pirenena zany izy io ONG pour l'organisation non gouvernementale efa niforona tamin'ny taona roapolo roapolo sy roa arivo ny aino vaky ny sioka zany dia enitsika ao amin'ny enina ambizato teboka aotra FM zany izy io dia eto ihany koa zany ny tenako dia efa manasa atsika anjoy atrany amin'ny radio sioka dia ny asa ho ataontsika eto moa zany androany dia resaka fahasalamana nambany no horesahantsika eto fahasalamana zany ety ifotony hoe manahoana zany ireo vahoaka ety ifotony no mbola somary marisarisa mbola misy sakana rehefa anatona ny
tompo-pahasalamana zany a CSP 2 izay a no resadisaantsika zany ifanankarojantsika hevitra eto a satria raha ntsika malala zany fa ny tompo-pahasalamana CSP 2 dia atsika zany izy io. Isika vahoaka etỳ fotony a dia manana zoa isikaka zany a ny service izay a omen'ny CSP 2 ka tokony tsy isy zany tsika fisalasalana anatina an'io tompo-pahasalamana io a rehefa misy zany a tsy fahasalamana zany na misy olana zany a amintsika vahoaka ety fotony. Izay a no hovavilantsika eto amin'ity toerana ity androany. Ny vakijery sioka moa zany araka ny voalavo namako teo dia mbola hovabasan'ny namany teo ihany koa zany izy rehefa amin'ny maina vakijery fiasanam-pirenena zany dia manana fandaharana maromaro zany ny sioka. Tafiditra ao anatin'ny émission zany le fandaharan'ny sioka ny fandaharana fahasalamana. Resaka isahana zany momba ny fahasalamana izy io. Tafiditra ao anatiny koa ny fandaharana fanabeazana, fandaharana firaisamonim-pirenena, fandaharana sioka maraina, fandaharana maro zany eo fa mbola hovaboasan'ny namako mety ihany zany ny tsipriany izy ireo. Dia izay adamany aloha no teny aty amiko fa dia mbola mamerina ny fisaorana era-po era-tsaina ho atsika rehetra ny tenako miserako kla makasitraka tompivady. Iresh, akasitratsika ny salehimpana tsy eto amin'ny ONG sioka dia izao azy dia mampandronoso ny mpanazaraitra ihany sepokotany ento Madera Namontana. Raha isika mitehaka ihany koa izy tofo. Tokona sy toko vavy. Ramatoa solitena ny commune urbaine Tamatave. Andriamatoa solitena ny district Tanakatana. Andriamatoa délégué era Tanakatana. Iatsika avao amin'ny ONG sioka. Eto ny solitena ny Fokotany. Ny tenako dia maneho fisaorana. Ary mialatsiny ny tenako raha toeraka hiteny amintsika vahoaka Ray Manontolo. Mitsima ny maigomazebatra tsy zaka teo loko mba tsy mazaka ny teny zava-tsimy toy kekero sotinianaka ka tamin'ny ilaina nefa ny aretikely maso. Hoe mitsika banga to hoe mba maneho fisaorana atsika. Mitondra izany fonelampelany fampianarana toy levitra dia toy ny fotony amin'ny Fokotany fa dia sotra rina toko lasy sotra reo toko tsivavy. Zay raha ny tenaka aty amin'ny Fokotany fa ty fa misokatra amin'ny fizakatsika. Ya, isarantsika rehefa tosika tany eto Madera Namontana tamin'izay hadasampi-tenenana izay tsy ho lavaresaka fa dia andoso afandosiny maripevandray isika amin'ny fandraisam-pitenenana dia ny solitena avy anivan'ny district moa commune solitena avy anivan'ny commune moa zany andraiky tenenana toko gasy toko vavy mba ho azy. Faz tovovavy ny toerana sy lahandroninahitra ny teny matsay aby tsy soritsoritana sao misy adino ka nanatsiny miarazatsika rehetra tompo. Nahatra manany ny solitenan'ny tanàna Antananarivo, ny solitenan'ny flot délégation Antananarivo eto izay tokony miaka mpitota fa tsy de pesa ho izy no ny amin'ny asa dia mitondra petitesse de la Sine tompo. Anatin'ny asan'ny tanàna Antananarivo ankoatra ny izay hitatsika rehetra anatin'ny hanomandreny, fandaminana ny tanàna, fivarotana, tsena, fadiovana, filaminana, fifamoivoizana dia anatin'ny vina iray lehibe fa mety tsy fantatritsika amin'ny flot délégation tanàna Antananarivo sy ho tanàna Antananarivo andraikitra napetraka amin'ilay fitaliavana momba ny fahasalamam-bahoaka, ny fahasalamana manantona vahoaka. Dia mifandrindran-dalana amin'ny hetsika nataon'ny sioka mihitsy moa zany ary mahatonga ny fifanankonana ny hiara hijerentsika hoe inona mety ho sakana ho atsika eny fotony ety fotony tsy hanatonantsika ireto ivotoerana tena natokana ho atsika ho an'ny fahasalamana ireto. Dia ao anatin'ny rehefa mitady hotsika mahita ny mety ho sakana dia mety ho avoakantsika eo ihany ny vahaolana rehetra. Fa ny zavatra tiana hasongadina zany dia hoe
ny vahoaka salama ny vahoaka afaka miasa dia mamokatra dia mandroso dia izahay a manokatra ny baravaranay foana manana tamberina ndraikitra ho averina aminareo vahoaka izahay miresaka fahasalamana amin'ny anspisin'ny toerana toy ireto ary manana maromaro ny tanàny Rotarolivo ary miezaka ny manokatra sy manatona ny vahoaka foana amin'ny hetsika rehetra izay ataony a dia ny mba hananana izay vahoaka izay atao amin'izay indrindra dia etontsika rehetra ny zareo avy ao amin'ny asosy ny zareo tompony heritreritra izahay mpanatanteraka dia afaka manokatra baravaranay sy manome toky anareo fa nitolotra izay atolotra ny ivitoeran'ny fahasalamana ety fotony a izay tantanin'ny tanàna Antananarivo a dia miezaka foana manatsara ny tolotra mba ho mora ho amintsika ny manatona mba ho salama isika dia salama koa ny tanànantsika dia tsy manana tenginareo tenena ramana izahay fa fisaorana ho anareo vahoaka aloha indrindrandrindra nareo namaly antso amin'izao atrakasa izao satria tsika rehetra ireo ny naparitaka eny anivony eny fotony eny hoe inona ny tena tolotra azo isitrahana amin'ireny itoeran'ireny a dia inona ny tombony antsika raha salama isika dia ianareo topo-kevitra itsika rehetra miara-misalama amin'izany a dia isaorana avokoa dia ambara ngambany a engana isika mba azona ilay vokatra tena tegavitsika rahasoan'ny siko amin'izay mbola vina mpiara-monina rehetra eritreretina atao ary tanàna Tareligo teo misokatra ho anareo koa na barabarana dia mba antsika fomba-tsasy aho misokotra izy ao sehatra ifanikalovana kevitra zaka misaotra rehetra teo dia naneo batasana tena ireo rehetra izay naizaki tena masaiky izany a amin'izao a tola izao fa iroso amin'ny fampahafantarana angamba isika hoe inona marina ary ity hetsika ity a inona marina koa ny ONG Sioka dia azao a mena tompona ndraiky zay koa zay indrintsy efa miteneninay toy ao moa zany izy fa ito moa zany tena mahazava tsara tena précis dia tahetsapany ity izy zany ataon'ity redchefinay izy ity a dia raha isika mpiatavavy be itolotra anazavantsika misimisy kokoa patkasika nsaky Sioka izany tsy olonavavesatra anao mamnafanatongivana tenena tady totanty le izy hoe ioka le soka fa izy précision votana tomboka soka avapijakasa pirenena le izy arak'izay a tolokana amin'ny pirenena aloha pronovina ny soka dia mitondra ny atsisika rehetra izay ataon'ny firesamin'ny pirenena ao anatin'izany hoe resaka fahasalamana ny fizitara fahasalamana izay no natonanay nanao hetsika androany ty voalohany izy ty ny nataony anarana ny sioka ny tanàna aminay moa hanarana ny siokasioka avao no anarana dia sioka ny tanàna hoe le olona ty fotony misy tolotra ao a dia misy le mpitsitraka dia resaka hamerina raikitra zany no tena ansika amin'ireo izy le eo amin'le mpamean'le tolotra sy le mpitsitraka dia tonga dia keona vatana mba ahafahana mandatsara le izy dia arak'izany ny tanjona zavatra tsaratsara koa zany fa aminatiny izy dia misy fifanankalozakevitra le izy tsy tena hoe adiditra hoe mety hoe misy ola rehetrarehetra fa efa habita sady hoe fifanankalozakevitra le izy zay zany ny tanjona ao anatiny izy dia misy milohan zao atrikasy zao misy fanajadiana kely no atao fisioka tetia namotana efa nanotaky sahady le mety olana mety hoe mety olana peut-être tsy olana konko atao amin'ny CSP dia zay ampidiriny namako njato no teny amin'ny fokotany rehetra tena no nyresaka tamintsika mponina zay mponina afaka resaka moa zany dia njato zay aba dia io no tadidresiko ny aminatsika le diplôme zavatra ho resantsika miaraka amin'ny tokony andraikitra rehefa eo Palomerabantsika rehetra na tonga manatsika n'izao fotoana izao araky ny lazain'ny namana tolotra teo a dia ty hetsika ty a mitondra ny anarana hoe sioka ny tanàna zany hoe ty amin'ny tanàna ny namotana zany no amoahanay feo mahakasika ny fomba fandraisana fomba ny
zavatra hoe tolotra misy aty amin'ny CSP2. Ny fahitan'ny mpony aty amin'ny tanàna ny zava-misy aty amin'ny CSP2. Ny mpony aty amin'ny tanàna zany ny amoaka ny fiainany sy ny fahitany ny CSP2. Tamin'ny 20 Jolay 2024 dia misy fanadihadiana kely nataonay avy aty amin'ny ekipa Tsioka. Nandeha nantany zay nanatona olona teo amin'ny 15 teo ny mahakasika ny fahitany zareo hoe inona avy ahoana ny fahitany ny CSP2 aty amin'ny fokontany Namotana. Inona avy ny tolotra fantapinareo hoe misy aty amin'ny fokontany Namotana. Tao anatin'izay mpanadihadiana izay dia misy songadinina kely zany mivaditeny zareo, mivaditeny zay olona 15 zay. Tao misy ray aman-dreny, misy ankizy vavy, misy olona manana fahasembanana manokana na mionheviny tao anatin'izay. Solotsiritiko kely amintsika eto angamba ny karazany mpanontaniana 5 napetrakay mba ahafahantsika mahita sarotsara ilay izy. Dia vita izay dia orenesitsika ny vaditenin zareo sy ny fomba fahitany an'ilay tontolony misy aty amin'ny CSP2 aty amin'ny fokontany Namotana. Fanontaniana voalohany zany dia hoe rehefa manatona CSP2 ny olona akaiky anao na ianao dia na afa-po anao ve ny fandraisana sy ny fikarakarana aty amin'ny CSP2. Dia isan'izany ihany koa inona fahasarotana tsikapitrareo tao anatin'ny fanantonana na ny tolotra omena ety anivon'ny CSP1. Zay zany zao ny fanontaniana voalohany. Dia ny fanontaniana faharoa manarak'izay dia hoe fantatrareo mponina ve hoe inona avy ny tolotra omeny CSP2 ny ety amin'ny Tahany, ety Namotana. Zay ny fanontaniana faharoa. Manarak'izany raha ohatra ka manana fahatokisana an'ireo tompon'andraikitra ety amin'ny CSP2 ireo mponina na koa hoe misy fisalasalana AIA dia inona zany? Inona no mahatonga an'ilay AIA? Inona mety mahatonga an'ilay fitokisana? Zay zany ny fanontaniana fahatelo. Dia ny fanontaniana fahaefatra hoe inona ny sakana mety mahatonga an'ilay olona tsy hanatona an'ilay CSP2 ity. Zay zany ny fanontaniana fahaefatra. Ary fanontaniana fahadimy, inona ny sosokevitra avy amin'ireo mponina entina hanatsarana ny tolotra izay misy aty amin'ny CSP2. Ireo valiten'ireo zany fitambaran'ireo valiten'ireo, ireo ilay feo ety an-tanàna, ireo ilay sioka an-tanàna, dia ireo ilay hoentin'ny tsioka manatona hoentin'ny tsioka manoloana anareo izay tompon'andraikitra mpanapa-kevitra ahafahantsika mieritreritra zay hoe inona no mety ho vahaolana ity hetsika ataontsika ity. Dia raha efa vonona namana teknisianina dia efa asika alefa izay fanadihadiana kely izay. Vonitsika? Sioka. Leo amin'ilay fandraisana amin'ny CSP2 aloha mahafapo. Fandraisana aloha mahafapo tsara satria zaho foana mijery tension. Zaho tsy mandoa vola ntsony raha mijery tension plus de 60 ans. Efa niova aloha ny fitondranandry zareo tao. Efa matotra mora mandray tsy miandry ela be intsony. Tsy nisy loha ny olana ary ny fifandraisana dia tena nahafapo. Lafiny tsara aloha rehefa misy marary dia mandray an-tanana zareo. Dia raha ohatra tena ka grave izy dia tsy milalao zareo fa tonga dia alefany maka ambulance zareo dia tonga dia mandeha. Fa ny olana kely eo amin'ilay hitanao eo amin'ilay fanafody, tsisy fanafody mihitsy ilay izy. Fijerena tension sy hanina fotsiny dia manoratra an'ilay fanafody dia tsisy fanafody na ndray ary. Fa ilay izay resaka ilay vidy fanafody izay zany tena hoe hitanao hoe mampasite handeha ho satria handeha ihany ianao dia vidy fanafody mitovy ny any amin'ny libra ihany fa tsy maintsy mividy fanafody. Ny fanjakana ve tsy manome fanafody fa misy manko amin'ny CSP2 izay hitako satria zavany mikoty any amin'ny sisisiny misy fanafody ihany ny ao fa amidiny zareo. Olana amin'ny CSP2 tokony mba hoe asiana fanafody aloha voalohany indrindra ny ao amin'ny zareo. Dia ilay fanafody ny tena tokony ampiana satria ohatr'izany zao nisy ankizy vaky loha zay tsy misy fanafody ny ao amin'ny zareo fa mbola ampividiana nefa ilay raha mijinika be. Misy ny dokotera amin'ny CSP2 ao ihany zareo dia mitena zareo tsisy dokotera ato. Rehefa ohatra même ianao malotoloto ianao tonga ao amin'ilay CSP2 dia ahilikiloka zareo fotsiny. Zay aloha tsy mahafantatra mihitsy misy tolotrona tsisy
tsy mahafantatra tolotra mamem-ponao zany hatreto aloha za mbola tsy dia nafantatra satria indray mandeha nitondra olona teny a dia ny ankoatran'izay za mandeha dokotera tsy hitako zay mahimaim-pona fa zany paracetamol sy hoe amokosy zany raha ohatra misy fandraisana anjara kely fa tsy hoe gratuit sy hoe zaray fotsiny amin'ny mahafanjakana anazy tsy fantako daholo fa mifantako fotsiny teneniko hoe raha hoe reny afaka manao fanabeazana izy na ny zaza afaka manao vaksiny zay mifantatra misy aloha fatahoran'olona dokotera ohatra hoe manao vaksiny zaza zao dia misy tsy mandeha mihitsiny izy fa misalasala izy hoe marary ny zanany raha ohatra hoe mandeha makeny izy dia zay mampisalasala anazy zay ny olana hoe malaza ratsy SPDO dia tena hoe zavatra teny efa eny malaza tsy tian'olana miteraka leo amin'ny SPDO ve matahotra miditra borao izy matahotra le hoe sao dia andeha voakitakita andeha hoany na ohatra izay dia zay no mahatonga ny olona aloha milafiny indray no mahatonga hoe malaindaina mandeha ka eo amin'le resaka arabola eo amin'le resaka fanafody tsisy dia aleon'ny olona makany amin'ny ohatra hoe farafarazany any amin'ny dispensaire any amin'ny dispensaire mbola misy kely mba bedabe fanafody azo raha any amin'ny dispensaire izy tsisy fanafody dia tsy afaka ny andeha hoany ny olona ginona ary ny ataon'ny olona ohatry ny olona tsy manamboly tsy maintsy mino taratasy hoe ty vidiny viderino lasaky ny ray alina amin'ny fanafody raha farafa kely mba tokony asiana olona sivila miara-miasa amin'ny zareo hoe jerena akaiky hoe ahoana sy ahoana satria zareo fa mpiasa-panjakana dia tsy raha indro zareo tokony raha le dokotera aloha tokony tsy kitakita be olona tokony mahay mandray olona manambitamby an'ilay olona izy dia amin'izay mba hoe mazoto tsara le marary manatona azy raha fanatsarana hitako tokony atao zao ampitomboana ny mpiasa ao amin'le CSP2 tokony mba misy fanafody zany mba gratuit ao amin'ny CSP2 satria hôpital-mpanjakana miankina io zany miankina amin'ny fanentanan'ny ministera ihany iaho satria raha tsy voalazany amin'ny eny aman-jery tahaka an'izany le tsy hitan'ireo mpitsabo ireo koa le zay atao raha tsy entanina ny olona any amin'ny alalan'ny eny aman-jery tena angatana mba hisy fanafody provisoire amin'ny CSP2 mba ialana an'le cas grave tampoka sanatria izy zany olona efa sepotra be zao sérum tsy mifanaraka ny tokony izy mipetaka tamin'ny mamanay tamin'izay eny ary zay le siokany tanàna zavatra tokony andraikitra zay ny fahitany zareo an'le tolotra aty amin'ny CSP2 fahitany mponina tety amin'ny fokontany namontana zay sendanay sy ny sendan'ny micro anay dia zay zany no taterinay aminareo hoe zay ny fahitany zareo dia tao hoe misy tsy misy fanafody tao no tsy fahafantarany zareo topotra tao misy nanome sosikevitra ihany eny tsy ataoko angamba hoe tsy anjarako no mety hoe amoalin'izay fa kodaro manao ahoana no mety totoy an'ny programme atsika ao anatin'izay metsika teka mabe nanjaka azy asisika ndekorefotan'ny tena azy sokoa ny teknisian aloha zany tao anatin'izany rehetrarehetra zany iny zany vatambatana zany dia le tsy mitory tsy misy profo zay fa iny le profo zany iainantsika rehefa mandalo CSP2 tsika tsy aka efa nisy niainana zany hoe tsika tato tamin'le zatra nytenen'le olona teo rehetra reny izy efa niaina iza lefa niaina matay matato ramose tatsy inona nefa niaina ramose tao anatin'le izy alors ohatran'le hoe tsaka fampiasana terako zany hoe magnifique teraka mitondra olona io samby de sa tsisy fandraisana anjaikitra mihitsy na de hoe tserana zakatra tsy afaka hoe tsy mazay fa de tana hoe patsa efa boka tsy nainy eto de zay nanefa niaina mihitsy zany misaotra ramose zay mahasiokra ny tanàna le siokra ny tanàna tsy hoe miresaka fotsiny tsika fa miaraka kono rehetra io zay raha feon koa firaisan'ny pirenena firaisaiky pirerena ka no lamako aloha tsika velohany amizatsika ny fiarahana rehefa miteny hoe lamako dia tsika miteny hoe zay siokarivo baovao zay lamako zay siokarivo baovao lamako zay siokarivo baovao rehefa miteny avere dia atao ihany le tiako za moa tany amindro dia tsy afaka mitiaka sao tsy paranalofo zao koa dia avere dia hoe zay siokarivo baovao manomboka izao zay lamako zay siokarivo baovao lamako zay siokarivo baovao avereny zay siokarivo baovao manomboka izao ka manomboka izao avereny zay siokarivo baovao manomboka izao rehefa miteny hoe atambaro itsika miteny hoe sioka zay
Atamaro, suka. Atamaro, suka. Lamako, sai suka ni popo. Lamako, sai suka ni popo. Averem, sai suka ni popo. Não caizão, não caizão. Averem, sai suka ni popo. Não caizão. Atamaro, suka. Atamaro, suka. Eny andiavana tsy olona maresaka ntsony zay afaka rehefa fampiresana telo dia hevitra rana fifankalozakevitra izy ty a ka dia tonga amin'izay fotoana izay tsika satria efa mandeha amin'ny koa fotoana ka dia atsokarina amina mpiara-miasa mpanao gazety ao amin'izio ka voary fitiavana hitarika antsika ao anatin'izany ka dia raisitsika mitehaka ao amin'ny Facebook. Mahasitraka ny godadana amin'ny fiteherana dia tezina trany arahaba ho antsika rehetra izay tonga tamin'ity fotoana an'irity trakany nambaroto koa izany hita ao anatiny dinidinika hifanankalozan-kevitritsika ka hiaraka hitapatapa amintsika amin'ity an'irity ny taizana ny fahasalamam-bahoaka eo anivony commune Antananarivo ny docteur Andriantseheno Ormiandra Tompo Arkiska mpanasana tompoka andrefitsy amin'ity. Eo ihany koa ny lehibe ny CSD2 eto Lamongana ny docteur Marsan Talisy mamasana koa andro septième. Ary avy amin'ny firesamon'ny milenina ny tale ny asosa na ny action socio-sanitaire organisation secours ny docteur Raizy Mandana Gelé et Militance. Aleni fomba fijeriny sy amaly ireo fahasalamana tamin'ivany fanadihadiana izay zavatra miainandreo mpirenena izay mitsapeny aty anivon'ny CSB2 izy ireo anakay izany sy miarabanareo ary makasitraka anareo ranaiky tapatafa iaraka aminay androany. Ny fahasalamana moa dia iray amin'ireo zo fototra ananareo mpirenena tsirairay rehefa marasika dia manantena hoe ahita toerana akaiky ahafahana misabotena misy fandraisana metrika ary sy fanjakody sy fitaovana ilaina amin'izay fitsaboana izay. Izany indrindra no anjara asan'ny tompom-pahasalamana moa na itony CSB2 itony. Kanefa araka ny fanadihadiana sy ny fijoroana vahoanambolenta izay entsika teo dia misy ny lafiny maro iladivony CSD2 teo avy nankasitraka ny karton fandraisana nisy ihany koa nanamarika fa mbola misy olana toy ny sy fampiny fanafody eo ihany koa ny tsy fahafantaran'ireo hoe ina avy ireo tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana sy tolotra ara-pahasalamana andoavam-bola ety anivon'ny CSB2. Arakireto antotanisa eto ampelantarako eto moa zany atao anatin'ny enom-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity izany hoe nanomboka tamin'ny volana janoary taona 2024 hatramin'ny volana jona taona 2024 lasa teo dia nahatratra 480 ireo olona tonga nanao ny consultation teto anivon'ny CSB2. 480 tamin'ireo no tsaboana ary manodidina ny 5,700 ireo zava-vita vaksiny sy ny lanja teto anivon'ity CSD2 nazao tena ity. 24,700 ireo vehivavy mitondra voka tonga nanara-maso ny fahasalamana 7,700 ireo misitraka fanabeazamezana 10,000 ireo natao fahorana ary 470 no tonga niteraka teto amin'ny CSB2 Lamontana. Amin'ny ankapobeny moa zany ireo atao tanisy ireo dia hita ihany fa tsara ny fampiasany olom-pirenena ny tolotra ara-pahasalamana misy ety anivon'ny CSD2 indrindra ho an'ny eto Namontana. Atao anatin'izany nefa dia niova somary niovamomba kisam-bolana ihany isan'ireo olona ireo fa tamin'ny volana jona lasa teo no tena nahitana fitiakarana izay fisitrahana sy fandoana elo mitsabotena ety anivon'ny CSD2 izay. Tanjon'ity ady hevitra sy fifanankalozana ity moa
ny ankontarana sy atakarana ny tena zavavisy ety amin'ny fokota sy ety anigo ny CSB2 alalana ny antondreo olana samihafa eo ihany koa ny andraikitry ny lavitra samihafa ary ireo vahaolana azo tanterahana mba hanatsarana ny toetra ara-pahasalamana ho an'ny mponina. Ary ity zany dia hozaraintsika roa ny ady hevitra amin'ity anio ity ka ny tapany voalohany no amaly ireto avahiry ireto ny fanontaniana varomamy dia ainga avy amin'ilay orona peu isika dia ao amin'ny tapany faharoa no andraisanareo olom-pirenena anjara ahafahanareo mametraka fanontaniana izay manidikidika ny sainareo amin'ireto tompon'andraikitra ireto. Fanontaniana voalohany ary arak'ilay olona peu fanontaniana ny antefa avy amin'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny CSB2 izao entana. Ahoana ny fahitanao ny fijoroana vavolombelona mahakasika ny zava-misy eto anivon'ny CSB tamin'ny tananao? Ia, mankasitraka be dia be ny ONG SUC arakarak'izao sehatra ifanan-kalozana eo amin'ny tompon'andraikitra izay sehatra fahasalamana sy ny vahoaka eto anivon'ny 4e arrondissement indrindra foanareo izay entina notana. Raha patsihiva kely fotsiny dia 20 taona mahery kely eo zay no mijoro ty centre de santé ty. Izay 20 taona mahery zay dia misy ny mahavoky, misy ny tsy mahavoky. Raha ny resaka rafitra ara-pahasalamana misy atao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsara hoe fantatsika ihany eo zany aloha ny toeram-pitsaboana fototra hitovy amin'ny CSB2 rehetrarehetra misy eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ihany na vontaka. Izy zany no centre de santé akaiky vahoaka andriro. Misy ny fitsaboana vita eo anivon'ny CSB2. Mazava ho azy koa nefa fa misy zavatra tsy vita eo anivon'ny CSB2 izay tsy maintsy ilaina amin'ireo toeram-pitsaboana koa. Raha ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia ny ankaitrindrinantsika dia misy ny centre hospitalier universitaire. Na eto amin'ny toeram-pitsaboana fototra na ny centre hospitalier universitaire nefa dia tsara marihana fa ary averimberiny fa ny fitsaboana maimaimpona misy cas particulier kely ho an'ny CSB2 izay tantamin'ny fiadidiana Antananarivo renivohitra mbola ao atsidiko izay rehefa avy eo fa amin'ny ankapobeny ny toetra ara-pahasalamana dia maimaimpona amin'ny ankapobeny. Fa raha mihaino an'ilay ataontsika hoe fitarainana ny vahoaka teo zany tsika dia miresaka zany surtout miresaka fanafody. Ny fanafody dia tsy maintsy vidiana na ety anivon'ny CSB2 na mandeha makany amin'ny centre hospitalier universitaire tsika. Zay zany aloha dia tsara petraka zay. Ary ny fahasalamana tsy mandeha ila. Io zany tsy vitany hoe zahana ara-pahasalamana fotsiny ave nefa tsisy fanafody ianao. Itika zay zavatra zay zany dia mifampiankina amin'ny fahasalamana. Na indrindra zany amin'ny resaka ara-bola no tiako tenenina zany. Mila miomana foana antsika amin'izay zavatra zay. Raha ho an'ny CSB2 manokana zany dia efa lesoko hatramin'izay zany ilay hoe tsy fisiana fanafika. Aleo atao tsy fisiana fa tsy miteny hoe tsy fahampiana fa tsy fisiana. Efa tadiavam-bahaolana izy io tena efa mitady na ny eo amin'ny fitaniavana na ny fahasalamam-bahoaka ny commune Antananarivo renivohitra zany. Fa ny eo amin'ny resaka cadre juridique hitako an'ilay fanafody mbola misy lesoko. Dia zay tsy mbola zay zany mbola mila rindra zany amin'ilay fitantanana ny fanafody zany. Dia mazava ho azy zany fa tsy mbola manana fanafody ny centre fa manao fizaham-pahasalamana ny dokotera dia mampividy. Resaka tsika eo amin'ilay hoe misy cas urgence. Ny cas urgent misy ohatra hoe vaky loza hoe tenen'ilay olona teo na hoe misy maratra. Nisy fotoana teto amin'ity CSB2 ity zahay mpisehatra ara-pahasalamana eto noho ny fahatsapana izay zavatra izay dia izahay mihitsy no namoaka vola paosy
hoe anao tsy tia vity fil ivity fitaovana kibitsopitsony zany e te afahana manjaitra ohatra raha nisy maratra de natao zay zavatra zay natao zay fa tsy hoe hoklina mamapela nefany fa zavatra natao de hoe misy fanafody ampiasaina io fa rehefa misy olona mampiasa de abomba manolo izy hoan'ny le sasany de mila fitsaboana indray avy eo ny olana nefany vita amin'ny fitsaboana an'ilay de igny izy tsy hita lany am'izay le fitaovana herinandro ny dokotera ohatrinareo ihany tsy hoe manam-bola be omena isan'andro isan'andro hividana fanafody marary na ny kibitsobitso ia fa zay zany niezaka natao nefa zay de esoka misy zay amin'ny resaka urgence zay ny faharoa manarakarak'izay a ny eo amin'ny resaka tolotra ara-pahasalamana ny CSB2 zay eo amin'ny fiady eo ambany fiadidiny tanàn'Antananarivo de efa tena miezaka amin'ny fampahafantarana ny tolotra ara-pahasalamana misy entsika matetika misy an'ilay hoe santé de proximité na hoe fahasalamana manakaiky vahoaka sabe zahay mihitsy a mandeha midina de mifokotany mitondra ny tolotra ara-pahasalamana zay misy eto anivon'ny centre makany amin'ny fokotany zay ato anivon'ny 4e arrondissement misy antsika fa misy koa ireo any amin'ny arrondissement hafa zany zay zany amin'ny ankapobeny aloha no azo lazaina momba le point maromaro no tamin'le famadihadiny teo. Mankasitraka fa Docteur Tahiry hoanao anivon'ny traitement kigelena mitovy eny fa hitanao any zava-misy eto anivon'ny CSB2 sy any amin'ny CSB2 tonamotana sy ho an'ny any amin'ny fasitra hafa. Ia, misaotra betsaka ny epidemina miaraka amin'ny bahoaka andramotana dia mankasitraka ny ONG-sika amin'ny fanasana ny tenanay raha nyty ady-hevitra ty dia partenariat koa ny tompona ndraikitaraiky sika raka io dia tale teknika ao amin'ny ONG zay misehatra maro dia tsy miresaka fahasalamana era Madagasikara raha ny fanontanianao teo dia tsy amin'ny valina tsy mitovy daholo akory zavatra hitenenako hoe tsy mitovy eto Antananarivo Tanamotana be da be ny radio matrika rehefa tsy ny radio siba zany mety tsy tonga any mananjary akory mety tsy tonga any amin'ny tena farany lavitra any tiako resahana hoe gain informé na mahazo fahalalana ara-pahasalamana kokoa eto andrenivohitra raha miresaka hoe fahalalana zany anisany anankiray raha mivohatra ny tsy fanatona ny CSB ohatra dia ny tena tsy fahafantarana mihitsy satria tena lavitra dia tsisy radio any zay mahatonga ny miresaka kely ny asosy mahatonga ny asosy mampiasa an'ireo vakodrazana somary mety reny any lavitra be any satria izy eo no mahasarika vahoaka ampitana hafatra mikasika amin'ny fahasalamana dia dikan'izay hoe tsy mitovy zany tsy mitovy amin'izay daholo akory ny mikasika ny tsy fasiana tsy haiko na misy ohatra ny papatra be manko le zavatra tranga teo tsy fantatry na andesy kelikely fanontanianareo na tonga dia vanina fa tsy mitovy amin'ny vahinika any amin'ny raha ohatra zao tsy manatona CSB ny olona anankiray any ambanivohitra misy 30 km n'le CSB ry zareo dia sarotra be ny andehanana zay mahatonga ny système de santé eto Madagasikara eo ambanin'ny CSB dia mbola nisain'ilay antsoina hoe kosan'ny fokotany zay misy agent communautaire dia ireo agent communautaire omena fiofanana afaka mitsabo fahasalamana sotrotra zany hoe cas simple na paludisme dia ny insuffisance respiratoire aiguë na kohaka dia ny diarrhée tsotra afaka tsabonitra zareo zay mba ny azoko avaly tsy mitovika Mankisitraka ho anao rehetra anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ahoana izay ny fomba fahitanao sy ny fandraisanao rehefa nihoan-kevitra amin'ilay teo misaotra faritaniana ahoana ny fandesana anazy zavatra misy ainany re ary tsy vaovao aminay fa anamarika kely fotsiny raha manao hoe ny namotana ao anatiny
ny commune d'Antananarivo manana CSP2 anankidimy ny patrana eran'ny arrondissement ireo anatin'ile hoe manatona vahoaka fa ny fomba pilodin'ireo le tsy mitovy amin'le enina folo hafa eran'ny tanàna zay sahan'ny ministera ireto zany dia ny tanàna Antananarivo no tantana azy ka raha hoanina montana manokana satria tsika miresaka fa mitovy daholo ireo amin'ny CSP2 anakizy dimy izay tantan'ny tanàna Antananarivo eto namontana le voasarika any Andravoahangy ao BMH dia voasokafana vo ray volana tsampy akory zay ery Ambohimanarina dia mitovy daholo ny rafi-tantanana andreo izany hoe mitolotra no aminay fa ny fanafody dia mampividy izahay zahay akory tsy manana itony volay satria iny le rakitra fa nazavain'ny médecin chef teo moa zany hoe ao anatin'le fanodonana ny volan'ny CSP2 zany misy rafitra ara teknika tsy ahafahanay manody tena ohatran'ireny CSP2 mpanjakana fa zany efa te hanamarika hoe na CSP2 mpanjakana le tsy tantan'ny tanàna Antananarivo ny andehananareo vidina foana ny fanafody eny fa tsy misy fanafody mainaimpona mety mora izy fa tsy vidi tsy mainaimpona izany hoe na hoe manatona CSP2 tanàna Antananarivo tantanana Antananarivo zany nareo na anatona CSP2 tantan'ny fanjakana mitovy foana io tsy maintsy misy fanafody vidina foana fa ny anay tsy ato anatin'ny farmasianay zany no vidy misy fotoana io misy any ato amin'ny tanàna Antananarivo rehefa verina indray le fanarahana amin'ny mpiara-miasa saingy rehefa lany ny stock tsy vaovao le fiara-miasa dia ao anatin'ny fandridrana ara teknika an'izay dia mampividy any ivelany zay le izy ny rafitra centre hospitalier universitaire tenen'ny docteur Bian teo moa zany et hôpital izay tenen'izay na eny amin'ny hôpital atsika ka na ny urgence ary dia misy foana vola ary anisany mampimemena leo no mamonjy urgence koa izany hoe nahoana zahay milahatra mbola dana mividy ary misy kosa nefa dia kosa no azoko singana fa ho any amin'ny hôpital fanjakana misy ihany ny fond d'urgence sy ny fond d'équité afaka manamazany angamba ny ianareo dia ireny zavatra ireny nefany tena hoe olona voatsonga sy natao an'ilay vahoaka tena sahirana izy nefa ny sahirana dia izy tsy sahirana intsony eto amin'ny tanàna Antananarivo zay zany zareo nefa atao amaly izay dia ahoana fomba famoahany an'ireny fa ny tanàny ny fanakianana sy ny fitarainana alefa moa zany raisina foana miezaka foana zany efa afaka mampanantena hoe miezaka foana tanàna Antananarivo mitady beka olana ho amin'le resaka fanafody fa ny zavatra azoko tenenina kosa aloha dia ny hanitra ankoatry ny fanafody tenenina zany izay mety lehibe indrindra anakin'le fitarainana ny servisy amena mitolotra amena ny fandraisan'olona ny kataon'ny servisy rehetra amena zany efa miezaka dia miezaka izay amin'ny alalan'reto chef mahetanay reto ny manatsara n'izany ary tsy azo ny tenenako eto hoe ho an'ny vahoaka namontana tsy haiko na malala ianareo fa efa roapolo taona nisy ny namontana manana fampiterahana zay eto fa na hoaiza ianareo ny namontana ny tena azo atao hoe tsy ny tena mikalitao satria ny tsirairay no afaka mitsara ny fa amin'ny vidiny ray alina azy no sara-piterahana eto aminay ny fanafody moa zany dia araka le tenenina foana hoe ny tsirairay no ampividianana sy miantoka azy fa ray alina ariary na andeha any amin'ny papivelona ianareo na andeha any amin'ny renin-jaza ianareo tsy izay ny anainandro dia izay ngamba no sotenina Makasitraka docteur Preska efa oladainao teo zany mbo hoe tsy maintsy vidina foana ny ankabeazan'ny fanafody epaniliny CSP2 fa inona zany no tena hoe fanafody tokony hisy aty CSP2 satria manisan'ny olam-paharola zay izy ireo tao anatin'ny le frappeur-mouriste tsy misy fanafody eto amin'ny CSP2 zao dia inona zany tena hoe fanafody tena tokony hisy eto anirony CSP2 le fanafody tsy haiko moa ny tena anazy amin'ny teny gasy fa teny baiko ny amaliko anazy le fanafody atao hoe médicament essentiel dia raha le resaka hoe tsy ndraisina izay fa lefa any amin'ny hôpitaly mariny tokoa izy zany satria ny urgence anay zany
petite chirurgie vita any amin'ny VCSB2 na aiza iny ale na aiza iny ale fa zay misy nyrafitra hôpital CHU sisy teo centre hospital universitaire any misy ny service chirurgical rehetra zay tena avolenta deux spécialité zany tany anay ety ny gérer ny tamitanina sy fehezina anivon'ny CSB2 ety fota zany ety amin'ny toerana fotiny dia tena le hoe karazana aretina azo fehezina dia le tena tsotra fa vao hoe misy ilana fitiriana manokana fandraisan-tana manokana tsy maintsy eo zay tsy maintsy mandefa na tinaina tsy tinay satria efa misy fitsarana andraikitra sy fitantanana rafitra koa anatin'ny fomba fitsaboana eto anatin'ny rafitry ny fahasalamana eran'ny tanàna Madagasikara mihitsy io zany hoe misy ambaratongany CSB2 moa dia miakatra CHRD raha ohatra ka any amin'ny district zay miakatra hôpital zay ohatr'izay le izy misy atanatohatra io dia ny asa rehetra fananimekondreo koa amin'ny fahasaatra osa mba misy anatony docteur Kaus ia tiako mafisina kely le amin'le hoe resaka cas urgence satria iverimberina mantsy zany izy io ny zavatra tsara marihana koa amin'izay zavatra izay dia hoe zay ny antom-pisiny toeram-pitsaboana fototra hoe raha misy tsy fahasalamana zany dia io toeram-pitsaboana akaiky indrindra raha hita mialoha ny aretina raha ohatra mbola vita zany tratra mialoha fitsaboana tefitra vita ao anivon'ny CSB2 ary misoroka zavatra marobe zay zavatra zay fa tsy hoe efa taraiky foana tsika raha miresaka zao tsika resaka fampiterahana teo tsy afianina efa manodidina ty CSB2 ramonta ty fiano le atao hoe renindazy fiano eto nefa inona zavatra mitranga aty matetika efa 4 impliqué foana vao tonga eto anivon'ny centre le mpiteraka matetika ohatra hoe efa tena hoe tsy verina le zaza efa ivoaka eo efa norona natao inona tany ami'ireny-tsaza le izy zay zavatra hoe tsy ho vita eto mihitsy fa tsy maintsy ilaina an'ireo centre de santé zay ambonimbony kokoa ny akaiky atsika moa zany misy maternité eto ohatr'izay koa le hoe misy mantsy zao teo hoe efa mivoaka ny tsinainy olona voaka tsinay zany tsy afaka tazomina eto mihitsy zany marina fa hoe misy ny promotion mety afaka atao fa araka ny tenenina teo hoe mbola manana olona antsika amin'ny fanafody ekeny zay manaiky an'izay zany zahay ary efa nytenenina teo hoe mikaroba olona momban'izay zavatra zay fa ho antsika mpisitraka amin'ny resaka fahasalamana eto mbola verina foana hoe mila manaraka an'izay manaiky zay atana tohatra zay tsika hoe misy zavatra vita ety amin'ny CSB2 isy ihany koa ny tsy maintsy ilaina n'ireo sehatra ambonimbony kokoa miresaka Italia teo miresaka fanatsarana ny resaka tokotra tena efa miezo amin'izany zahay marina moa zany fa tsy manana sehatra ohatran'izao zay ahafahanay mampafantatra anareo inona po mety misy tokotra misy ety amin'ny CSB2 fa mba te-hidiran-tena kely any zay androany eto amin'ny CSB2 namonta ireny mbola manana an'izany tenentsika zany hoe diabetologue eto amin'ny CSB2 manokana mbola manana an'izany teo neurotraumatologue zany hoe olona mitsabo zany an'ireny le vakilo ohatra sy ny karazany ireny satria zay le ezaka amin'ny côté zany aty amin'ny zahay mpisehatra amin'ny fahasalamana io na amoahanay vola aty am-paosy ary dia lezaka izay manatsara ny fahaizana ilaina foana zany le miresaka fitsaboana fa ny amin'ny côté zany amin'ny resaka olona zay sitraka fahasalamana dia izay foana hoe ny fahasalamana tsy mandeha iny fa fampiankina amin'ny zavatra be dia be eo izy moa miteka resaka rodinana foana fa eo koa nefa le resaka hoe finoana loatra izy hoe finoana-poana fa raha mijanona hoe finoana le izy fiamatsy be finoana-poana misy zao zaza hoe
le folaka rehefa amitaninany hoe le folaka naminina ny anjera be edy azy ay tsy nianjera le folaka fotsiny de norona le zao zavatra hafa indray no mitranga avy eo de zay le teneniko hoe misy ny centre manoka-baravoarana foana zahay aty a ity any centre de santé mihodina 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 eto amin'ny 4e arrondissement ny farany atsidika ihany koa eo le atsidika ely zany am'le hoe resadala zany ny commune urbaine Antananarivo de manana rafitra manokana izy zany amin'ny resaka fahasalamana misy an'le sara-pahasalamana inona tsy indraindray mampimenenina olona foana hoe mangambona reo CSP2 de manovolo misy fandraisana anjara zany aty amin'ny centre de santé zay hita eo ambany fiadadiny tanàna Antananarivo arivo ariary hatramin'ny 1000 telo arivo ariary izy io zay nitapahana tany amin'ny conseil municipal tany Androtany io fa tsy hoe zahay eto anivy centre akory no manapa-kevitra an'izay zavatra zay de tsara tsidika ihany zay izy io de ananana quittance izy io rehefa mizaha fahasalamana fa nefany tsy isako no aty koa ma de androany io misy le atao hoe contrôle misy sao teo miteny hoe jery tension fotsiny tsy mampivoly izy mazava ho azy de zay tsy atsidiko zay ao zay saotapisy mahakasika amin'izay resaka famatsiam-bola famatsiana fanapo zay ho an'ny eo anivon'ny commune Lampakarivo Iaigoitra misy ve ny famatsiam-bola manokana sa alaina ny atao amin'ireny CSP2 tody zay indrindra le tenenina hoe boleta tadadaolana amin'ny fotoana nentina raha misy olona efa nanatona an'ireto sy fitoerany mizahana fahasalamana hitantanana fahasalamana santé de base ny tanàna Antananarivo nareo misy fotoana ihany izy ireo tonga fanafody satria amin'irey fotoana ireny na mpiara-mombonantoka sy mpiara-miasa no mamatsy na koa any anatin'ny budget tafiditra any anatin'ny budget le izy dia mba voafatsy izahay fa io tsy eo anivon'ny tanàna Antananarivo rehetra fa ao anatin'ny fitantanana mihitsy ara-panjakana zany le resaka budget sy le resaka fonctionnement indraindray io nanisan'le sakana miezaka daholo zany mpitantana rehetra ary tsy mpitaliavana ray miara mikondo misy io zany mba misy io hoe mitohy foana fa zay moa zany le hoe fitantanana aloha mbola mila misy lesoka koa anatin'le izy satria vola ny resaka ka vola miditra any anatin'ny kitapo-mbola commune zany tsy maintsy ino no avoaka sy ahodina eo any anaty budget zany ny famatsiana ny ara-panafody amin'ny ankapobeny fa indraindray zahay manana ary zay le fahasalamana manatona vahoakana hoe zay tsy tanatin'ny volana vitsikely ny tantanany Andriamatoa PDS sao efa nanao fizahana fahasalamana manakaiky vahoaka imbetabe zay ary efa manatona vahoaka satria rehefa manana izahay tsy mihonikoniny aty fa tena izahay mihitsy manatona vahoaka ary misy ny karazana fanafody sy fitaovana fanaovana fanabeazana reny le azahoanay famatsiana avy amin'ny fahasalamana ministère fahasalamana reny reny koa nenay dia zany manakona koa zay zany le izy tsy haiko hoe mahavalika fa zany vola sy ny totran-doam-bola ety anivon'ny CSP2 ve zany tsy ampy amin'ny fampandehanana no raha ety anivon'ny CSP2 ke ianareo ve manana budget manokana ho ana rehetra rehefa ny CSP2 namotana amin'ireo manana budget manokana ve hoe makailava ireo consultation andao amaboa eto amin'ny CSP2 reo iaho misolabetsaka fantana mbola tsidika any ny centre de santé namontana dia ao avy fiadibony tanàna Antananarivo zany hoe misy rafitra maromaro zany mitantana anazy raha resaka ara-bola dia ny vola miditra amin'ny consultation kanevo centre dia tsy mijanona ampihodonana ny centre fa mitsofoka any amin'ny kitapom-bola ny commune urbaine Antananarivo dia dikan'izany mitambatra ny caisse communale zany ny vola fa tsy zahaina hoe mipatana hoe
mampitovoly izahay dia andao ty fitanina fanafody hoe andao ty anaovana ny sodavatra zao zay ngamba no afaka anamiko azy. Anamarika kely koa tsy angambany a ny mahasamy hafa zany mahasamy hafa ve ny teny CSB2 tanàna tanàna-Antananarivo sy ny tanàna tanàna ministère ny fahasalamana reo le enina amby folo izy zay raha tsy diso angambana dia izay mihitsy. Ny tanàna-Antananarivo zany a ny vola raisin'eto miditra any amin'ny kitapo-bola commune tsy maintsy avy any ny amoahana an'io indray zay no ataoko hoe budget ny mamoaka no any anaty budget zany no soratana ny sora-bola ahafahana mampiodina dia io arakaraka ny décaissement any. Teknika be aloha dia tsy sehitra lalina fa renindreo tantan'ny fanjakan'ireo ny adisany style hoe fanome zany hoe mampiody tena ny CSB2 tsy afaka manao izay nefa izahay eto amin'ny tanàna-Antananarivo hain'reto chefnay reto manao izany raha tokony atao zany fa ao anatin'ilay rafitra tsy afaka hoe manodobola eto zay dia miodiko tantana dia satria manao détournement de deniers publics zay raha anatin'ny lalànanay anatin'izay satria vola mivitra amin'ny tanàna-Antananarivo mitsofoka ny anaty kitapo-bola tanàna-Antananarivo avy adainao mamoaka anazy dia araka ny rafitra moa zany ny miditra moramora fa ny mamoaka dia aveo sarotsarotra dia min'izay angamba ny ataoko hoe hosakana dia eto dia manararaotra angamba ny ho antsika rehetra miala tsiny indrindra tompo fa vao antsa amin'ny andraikitra hafa tehirizany zareo namako reto angamba ny mpanakolozan-kelitra médecin chef teo mampiteny taranja soma tsara mihitsy matoky azy izahay anatin'izay dia misaotra lehibe indrindra manasa misaotra mikaramiasa dia mbola misokatra mikaramiasa foana matoky fa mbola ito izao zavatra izao hitadiavam-baolana satria izahay koa manana ilay viana hoe mba mitolotra tsara tsy mabe fitanenana amin'ny vahoaka. Misaotra ndretsika rehetra Dr Priska. Rasoantsika rehetra. Dr Priska nasa fa ny adevitra mbola mitohizantsika ihany ho aninao avy eo anivon'ny fisamonim-pirenena araka ny fanazavana rehetra teo ahoana pahitanao hoe an'izay hoe mbola tsy ampy be ny famatsian-dola zany eo ampisetra sy fahasalamana raha hoe eto amin'ny Madagasikara manoka. Tsara ide satria asa mifantoka kokoa any amin'ny resaka vola dia mifantoka kokoa tany resaka-fanafody tsika teo misy ny raha fanontanianareo hoe hitany zany ny fanafody tokony hisy amin'ny CSB dia za reto manontany izay chef CSB hoe afaka eo edrero amakony baina Antananarivo azy i raha Madagasikara tsara mifantatritsika fa ohatra zao ny fomba famatsiana fanafody fetry fanafody ny fanjakana dia mihoatra ny atsolo hoe salama dia io salama io aty amin'ny national atyka io no mitatitra fanafody dia rehefa tonga any district io dia tomiditra ao anatin'ny atsona hoe pharmacie de district dia io pharmacie de district io tantanana OSC dia rehefa tonga any amin'ny commune io dia tonga miditsika any amin'ny atsona hoe Fasecom na pharmacie communautaire misy COGEA na COSES zany comité de gestion dia any misy an'ireny karamainy commune le dispensateur mamoaka fanafody isanandro dia reny fanafody reny araka efa voalaza teo misy bitiny amin'ny vidiny mirary satria fanjakana no manafaka azy tsy lafo be dia fa voalaza teo koa misy le hoan'olona mahantra zay tsy andoavam-bola sy zany rafitra raha Madagasikara le izy amin'ny resaka fanafody tokony hisy ny fanafody amin'ny vidiny mirary afa-tsy no voatokana tsy ho amidy any amin'ny faritra hafa misy voatokana tsy aridy ohatra hoe ny paludisme bon avy any amin'ny bailleur de fonds regny tsy amidy ohatra hoe fanafodina paludisme fa raha hiteny letsika hoe paracétamol dia amin'ny vidiny mirary fa ny namontana zany CSB namontana zay ao anaty commune urbaine somary hafa kely ny asa satria tsy mitovy amin'ny raha Madagasikara dia faharoa le rafitra loatra amin'ny voately hoe misy urgence tsara mifantatritsika ihany koa le rafitra efa voatemy teo fa efa voatemy tarie teo le izy fa sao dia tsy manjama aminareo
ny CSB manana hoe ATP ao ambony CSB le centre hospitalier de référence fao district le izy izay tsy vita eto alefany district efa tsy vita eo amin'ny district andray le izy dia alefany amin'ny région centre hospitalier de référence régional efa tsy vita ny régional le izy dia makany amin'ny universitaire sy ohatran'izay hoe AGRASy CRB reny dia felapany ohatrohatr'izay le izy fa tsy voatery hoe vita eto daholo izy ka za zany félicité mihitsy amin'ny CSB namotana hoe manana diabétologue nareo tena spécial izy zany CSB manana zany zay mikasika leta raha ohatra hiditra financement de la santé tsika tsy ampy le tompoko en financement de la santé eto Madagascar iara fomba n'izao fitsiny raha norme un médecin pour 1000 arivo vahoaka fa le atsika eto metsika médecin ray ho ana 35 000 tika zay tsy ampy raha ohatra en matière na dépensena raha itsika mampy raha itsika zany ka trambana amin'ny resaka international andresavy eto raha ny déclaration ka ny aboga zao tokony hoe mihoatra 15% par rapport amin'ny budget de l'état gisiel atokana ampasalamana tena itsika eto 5,4 raha le 8,26 milesana tena tsy ampy zany na financement de la santé zay mahatonga ny OSC mahatonga amin'ny bailleur bizabe hitanisakely ohatra fond mondial ady amin'ny sita zany ko Madagascar raha tsy amin'ny fond mondial et zéro tsisy ady amin'ny sida tuberculose mety manana kely fa raha vao tsy po fond mondial dia efa zao atsika manoratra fangataham-bola ny fond mondial mikasika ny États-Unis paludisme tuberculose sida izay mahatonga ny OSC hoe zava-misy eto Madagascar zany ny bailleur de fond matetika izy tsy tonga dia mandefa volany amin'ny fanjakana fa mitady OSC izy na ONG mitantana vola tsy haiko mety tsy fatokisana ve zany mety zavatra ava ve zany tsy fantatra fa zay ny aza mécanisme d'action zay raha ny asosy manokana zao ny resahana mety mbola isy fanontaniana hoe inona mano moa mety atao ny asosy amin'ny resaka fahasalamana manoratra projet ny asosy mikasika thématique anankiray dia miara-miasa ampiasan'ny fahasalamana izy manatateraka ny manao appui zany izy fa raha ny leadership fanatsarana fahasalamana tompoko dia amin'ny ministère amin'ny fahasalamana ihany no tena tompony zay ngamba ny azoko lazaina raha resaka financement de la santé sy resaka système de santé à Madagascar fanafody sy fandraisana tany mampirateo service mahakasika an'izay fandraisalan-tanana izay indrindra raha ny tsara ny fanadihadiana teo isika dia isam-bola atao ihany koa ny resaka fomba fiasa sy fomba fandraisan'ny tompona andraikitra eto anivon'ny CSV isan'ny olana izay ho anareo eto anivon'ny CSV2 ohatrany ahoana ny fandehan'ny fomba fiasanareo satria misy teo mitaraina hoe ratsy ny fandraisana ohatr'izany anisan'ny sakana tsy ambehanan'ny olom-pirenena aty anivon'ny CSV2 io hoe mety hoe kitakita ny sahabe tsy ahoana ny mahakasika amin'izay sotra biasany raha resaka circuit io zany rehefa fandraisana marary dia rehefa tonga marary dia misy famboabola moa zany araka ny teneko teo aty zay zany avahany CSV2 le commune Antananarivo avy eo manampina ireo ataontsika hoe paramédical zany hoe fandraisana ny hafanany na pension le marary na fandanjana ohatra dia après zay zany manantona dokotera daholo le ka misy teo zany amin'ny resaka raisitsika zany le hoe fikitakitana marady io moa zany dia le malaza ratsy keo amin'ny fitsaboana amin'ny tsy ety ihany fa ohatran'ilay na togatra ny hôpitaly any zay zavatra zay fa matetika zany zay zavatra zay tranga raha isika matetika ao anatin'ilay cas urgent foana dia izy hoe lasa miteraka adihevitra be hoe ity marady ity tsy vita eto amin'ny CSB2 dia tonga dia hiteny ilay dokotera
mila entina ny centre hospitalier universitaire hoe eto le marary. Zay zavatra zay raha apetratra eo am'toeran'le malady moa zany de hoe n'olona efa manana ny tsy salama izy nefa koa tonga de tondra izy de asianao mankany amin'ny centre hospitalier de lasa miteraka famaliana kely zay ndraindray. Fa raha resaka fandraisana mazava zany anio araky ny teneniko teo misy fanatsarana miezaka foana zany tsy tonga lafatra ny zavatra rehetrarehetra fa miezaka foana telo ny mpiara-miasa manatsara foana ny resaka fandraisana marary de ny tsara mariana koa ndraindray mantsy ty avantsika mpisitraka amin'ny fahasalamana koa ndraindray rehefa araky rehefa nitenentsika foana teo zany tsy zavatra manaim-poana zany ety de mila foa tsika miomana am'izay fa ndraindray lasa mifatratra aty am'le dokotera na le sage-femme le olana fa maniny zay tsy raisinareo malotoloto na ohatr' zany raha misy fandraisan'olona faraka maloto ty centre ty mandray an'izany satria tsy indray tsy indroa za eto teneniko anareo olona mpiteraka eny am'olon-dalana efa ivoaka ny zazakely tonga ato izy sady tsisy akanjo ny zaza entiny eo nahary aho hoe raha tsy entiny eo fa mbola izahay mpiasy eto ny manao cotisation na nividanao akanjo izazy na mafidio fanafotony io de aptero satria noeliny raha entinao any amin'ny maternité mbola pira noho izay ny andry anao any mbola pira ho izy satria araky ny teneniko teo ny tsisy zavatra mahamaim-paina fa tsy maintsy andoavam-bola daholo ny fanafody fa mila mifampiankina zany na ny aty amin'ny fitsaboana ny mpisehatra amin'ny fitsaboana na tsika vahoaka fa mila mpivonona foa tsika amin'izay zavatra zay hoe tsy misy zavatra mahamaloly aty fa samy mba miezaka na ny vahoaka na ny mpitsabo zany rehefa mirindro ireo zavatra zao de mino fa mba misy fiatsarany ihany mba ialana am'le zay le teneniko ndraindray lasa miteraka famaliana le satria le olona efa mikoropaka amin'ny marary dokotera koa zay reo atao tsisy horaisiny de tsy hoe tsisy horaisiny izy fa e zavatra efa tsy gitetina zay de tsy maintsy alefa ny ho an'ny eo herin'ny prestamom-pirenena tsara angamba raha ampiderina zaridaina ihany angamba aloha ny atao hoe inona ny fahasalamana ety fotsiny sy ny tena hoe anjara asan'ny CSP2 ao anatin'izany misaotra betsaka ny fanontaniana fahalamana zavan'izany mazava tsara dia aboriny mandeha le système de santé à Madagascar raha tia isaky ny province dia le centre mizava roa e ministère fahasalamana ny resaka dia ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana zany hoe zay tantana ny direction générale et faut toutefois DGFS et fourniture de soins zay zany manome tolotra ara-pahasalamana mihitsy anisan'izany CSP misy indray à côté direction générale de médecine préventive zany hoe fiarovana sy tonga omby aretana tsy atongavana omby aretana de rehefa midina ambanimbany kely eo be direction be zany aty Antananarivo de rehefa mbola aty Antananarivo ihany eto amin'ny capitale de misy amelotsoina hoe DSSB na direction de soins de santé de base et rehefa miditra any amin'ny région anao de misy letsoina hoe raha aty amin'ny prévention de hoe aty amin'ny administration de direction régionale de santé fa raha ohatra izy amin'ny resaka fourniture de soins de misy hoe CH RR na centre hospitalier de référence régionale de midina aty amin'ny district izy district fa rehefa midina aty amin'ny commune izy de CSP de amiko aloha zany amiko efa tena akaiky ny vahoaka zany CSP
efa de santé de proximité zany fa raha ny ambanivohitra lefa nyteneniko teo a 50 kilomètre mialan'le CSB de misy an'le tsy hoe kosanina fokotany zay afaka ame offrir soin koa izy afaka mitsambo a formeny CSB de afaka mitsambo a an'le aretina tsotsotra de hoan'ny CSB manokana efa vavavavitra zay a rehefa manan-katao izy a e midina makeny amin'ny fokotany manano offre de soin de amiko zany a manomboka eo amin'ny CSB midina na le CSB midina makany amin'ny fokotany na eo anefa centre de bar izy manao an'ilay izy a na le ACL offrir an'le offre de service na santé any amin'ny fokotany lavitra any le izy raha entre 5 à 10 kilomètres angalan'ny CSB aseny apetraka le kosanina fokotany zay tsampo efa misy anime santé le offre de soins de santé de proximité daholo regny ary misy an'izany a era Madagasikara Natasitraka somary mpahamaran-tanana ny ady hevitra fa andeha ho jerentsika no hoe inona no mety ho vahaolana afaka arosonareo agoaneva stress hompirenena ahafahana manatata ny gairetsy sainam-pirenena hitotra ara-pahasalamana amin'ny septième i CSB zao ity zay. Sosokevitra aloha zany a de ny OSC manokana tamin'ny 28 sy 29 teo dia nanao plaidoyer tamin'ireo parlementaire anisan'ny nanao tao ny asosy mba hiakarany financement de l'État tamin'ny resaka santé ny participation de l'État amin'ny financement zany zay amin'any satria tena tsy ampy tokoa le financement de be da be ny voka zay tsy fisian'ny vola tsy fahampiriny vola zay be da be médecin be da be paramètre libre be da be paramètre formé be da be médecin formé fa tsisy asa tsy afaka amin'ny recruter fanjakana any angamba ny hitako hoe tokony aleva amin'ny fanjakana ezaka mikasika toetrany raika fahasalamana ny CSPD moa ny zany tsy aléatoire be satria nakina amitsahela iny any ambanivohitra any mety kizipony satria mety seul au poste les médecins na les infirmiers nefa mivahoaka be da be de mety kizitiny izy a miankina amin'ny tsirairay zany igny a fa ny azy zany financement sy fampitaovana sy ny ara-biola sy ara-pitaovana sy ara-kolona zay hita be kena fanatsarana ny fahasalamana da eto Madagasikara. Mankasitraka eto ho an'ny ateto ny CSD manokana inona mety hoe erin'ity CSB etanotana ity ary inona ny zavatra afaka hatsaraina sy ny hatatra tianao ampitaina ho an'ny eto amin'ny fokotany maderana montana manokana. Ya misaotra betsaka CSB de mamontana dia mamerina kely zany satria misy hoe mbola tsy manala le cadre tsika moa mety itsinento zany fa mety misy olona makena afaka mampita ihany zany tsika ohatra CSB de rehetra aloha zany a dia manana ny planning familial eto manana ny resaka vaccination manana ny consultation zany dia manana ihany koa ny fampiterana naraka amin'izay moa zany mazava ho azy ny fampisampona ny reo bevoaka dia miaraka amin'ireo termande mantoka vitsivitsy amin'ny CSB2 dia manana zay eto ny étographie zay amin'ny sarany symbolique tsy hitako moa zany tena amin'ireo symbolique fa hoe arivo ariary roa arivo ariary ilaina be zany échographie zany amin'ny fanarahana voaka isan'ny CSB de manana an'izany zany zahay atao ihany koa dia misy fiara-miasa amin'ny pavillon Sainte Fleur zay hanatsarana ihany koa fandraisana tanana ny zaza miteraka na hoe néonatologie io zany fiteny anazy mety misy ohatra ny couveuse ny fitaovana famelomana iny amin'ny zaza miteraka fiara-miasa voavy zay zavatra zay zany fa efa kekenina zay zahay
manontany ianao teo hoe inona mety hoery manoka mbola beko teo eny mety tsy fantatsika zany fa tsy misy SPDO manana an'izany hoe tsy tena hoe spécialiste aloha teo manana fahaizana manokana tsy misy docteur hijanona amina CSP2 hoe diabetologue ohatra izy fa mety loaza izy ny système appelé centre hospitalier de district na de référence na CHU fa CSP2 namotana manana an'izany izay le teneniko hoe misy fano ny fianatsarana aba ty aminay le na hialana vola atao sy aloha satria amanatapitrisa ny maka an'izany fianarana zany fa zany zavatra zany ezahana foana ao anatin'le fanatsarana zany zay zavatra zay ny faharoa resaka fanafody zany niverenako satria iny zany tena hoe fototra lehibe am'le olana am'le tonamotana zay mbola vetkany hoe izy tsy miankina aminay fa io raha miankina aminay na rapitso de rapitso raha de voavahana le olana fa ozy hoe resaka rafitra zany le problème izahay tsy afaka manapa-kevitra hoe misy vola miditra eto rehetra fa andao ty avoty hividadana fanafody na andao ty ahoto ny hividadana fanafody ho an'olona tsy afaka manao an'izay izahay fa misy le rafitra maratongany zany de mpanapa-kevitra n'le zavatra zay efa ny hosona foana izay atevitra zay fa tatso tenatenany foana mbola izy tsy olona miany fanafody koa tsy misy fa ny olona zany efa miaotra mihitsy izy rehefa ame fanafody ao omenanareo ndray ty de omenamaimapona ozy izy elany ndray ty afa-kerinandro de agataka an'izay nareo izay le ataka lava zay zany le tsy mety dikan'izany resaka rafitra le olona mbola verikany misy tompona mbaikitra ambony io izahay zany ao zay atenainy fa efa atala-pijeremany zay zavatra zay eto atsika miara mahita an'izay fisaotran'izay fa tsika ekany fakahiketo foana zany tsika saotra toky mankasitraka an'izay falehoan-kevitra sy famazizana ny fanontaniana hitra izay izay ny ady hevitra sy ny fanehoan-kevitra reo vahina saina dia atao anaty tapataroany ady hevitsika dia mino aho fa isy ny fanontaniana sy fahalamariana aviantsika mpanatrika dia misokatra amintsika ny sehatra ka ho alefatsika tsy teritery ny fanontaniana raha misy izay fanontaniana avy amintsika mpanatrika izay sokisaky sokabetsaka na sokabetsaka na mety tenena eo am'le resaka échographie ny terany somary retrava tantanena kely manitiketika matozeny le échographie zany ho an'ny vehivavy bezoka ihany sa hoe rehefa hoe anao échographie narekona samihafa de afaka mandeha aminao hoe zay posiny teko fanontaniana manaraka hapaka tonga dia mba ny docteur ia namazay échographie zay manana olona karazany roa zany atao misy SPD lamotana misy amin'ireo sage-femme zay amin'ny formation zany amin'ny atao échographie obstétricale izy zareo zany no sahana ny fanaovana ny échographie amin'ireo vehivavy mivoaka fa isan'ny ataoko hoe critère nametrahana le appareil échographie teto amin'ny centre indrindradindra dia hoe tokony hanaovana échographie rehetrarehetra ary misy docteur diplômé amin'izany manao formation zany zany moa zany zay fa ny échographie tsy ny commune no mividy anazy fa mpiara-miombonantoka dikan'izay manana ny condition ry zareo afampiasana le appareil échographie dia ao anatin'izay fanarahana zany hoe resaka fa vehivavy bevoka dia mijanona hatreo ihany zany le fampiasana le échographie zay mbola veritra azy fa tsy miankina aminay fa raha l'échographie azo ampiasa afaka anaovana rehetrarehetra
satria échographie tsara le izy fa zay na ao anatin'ny fifanarahana ampiarana amin'antoko hoe mijanona eo fanaovana échographie obstétricale zany hoe ho an'ireo le voka ihany aloha zany a miatrao aloha zany tsika soto Fallait voilà, merci à monsieur le président. Satsapetsaka na hoe fanontaniana ny sangan'ny telenay mantsiny a le resaka fanabeazanay zany izy teniteny hoe maimaimpona le fanabeazanay zany nefa rehefa tonga eo zay a dia mandoa 5,000 mitsinjo dia manao fikasika mandoa 2 alina zay mba tianay vehivavy tenenina fotsiny satsapetsaka. momba resaka fanabeazanay zao tonga dia mahitsy le resaka fanabeazanay zany na mahita ny fanabeazanay zany za teo ny médecin chef eto amin'ny adiny CSB2 rehefa misy zay zany apetrako tsara zay rehefa misy fitaraina na misy fanamariana dia varovarona ny sokatra za zao zany ato malala an'izay zavatra zay nisy fotoana ihany teto nandeza resaka zay dia efa tsy maintsy nisy fandraisana fepetra tsy haiko ve mbola am'izao ve zay zavatra teneniko dia fantako zany zavatra zay fa misy ny fahadisoana amin'ny aty ampiasan'ny fahasalamana resaka zavatra oatra zany dia mahandatahana foana ianareo tsisy tokony mampatahotra mihitsy zany no mitoroka an'izany fa misokatra ny varavarana rehefa misy fitarenana tonga dia manantonana fa zavatra zany azo ndraisana fepetra eo ny eo zany tsy ao anatin'ny zavatra ndoavam-boly zany zavatra zany ny zavatra ndoavam-boly efa nitenenina te consultation ny resaka fampisafona ny échographie ny faterana fa misy koa zavatra maimaipoana eto amin'ny CSB tegna tsy nanaova-molona daholo akory da avekany hoe rehefa alile resaka milampitaina satria tsika reo vitsikety tsika reo daholo akory noho leto namontana fa milampitaina zay zavatra zay hoe maimaipoana zany resaka fanabeazanay zany zay eto sotroto fanampiana kely izy zany mitodika amin'ny dokotera mihitsy amin'ny mahalehibe toe-pahasalamana anazy hoe fanatsarana an'le hoe za satria mifandraika am'le fanatsarana an'le offre de soin teo afaka officiel dia ilay eo retavon'ilay kona am'teny gasy atao am'teny gasy dia samy mahafantatra daholo tsika hoe reto maimaipotsy zany da reto misy vita na tsy raha atanatena ho an'izay misy vita fanakalatsedy io na ny consultation na zay zany zika sosikevitra ny azy any atsarao ena izay zao rehefa nakataka an'izay zavatra zay farako mbola velevitra any misy resaka misy rafitra zany eto amin'ny commune dia misy fotoana zany a naikanivana n'io resaka arabola io fitiana an'ondro dia mazava sy fantatrareo tsara fa resaka fitikitiana arabola zay mandalo amin'ny conseil municipal foana zany zay zavatra zay dia naimay zany misy zavatra tsy azo votonga dia raisina fanapahan-kevitra eo andao ty ho afficher eto nefa ny ery miteny aminao hoe mbola misy zavatra tokony atao am'izao misy pandemiana tokony atao am'izao le izy dia misy atanatohatra tsy maintsy arahanay zany fa raha zavatra azo le tonga dia ataony anao resaka hoe zany zao resaka fanabeazanay zany za zao tsisy idira voly zany zany afaka tonga dia atao mihitsy zany fa leo aminareo afisazona prix zany ny rafitra ny amboniny mbola mametraka an'izay zavatra zay satria nieritretra hoe misy kitihana le zavatra dia zay mbola tsy ahafahanay manao an'izay io raha misy anontany échographie tatsapinay mba misy anontaniana kely azafady ny iverena kely resaka échographie misaotra betsaka anareo moa zany amin'ilay fombolana raha ty amin'ilay resaka échographie na vehivavy debo fa dia tena zay lehilahy zany amin'izay ohatra nisy tafiditra ao anatin'le izy mihitsy dia mangataka zany zay raha mba mety amin'ilay mpianamombona antokateneninao miany sady be izy za mba mety dia mba resao zareo sao dia mba miafaka hoe manao échographie rekina afako zany za resaka hoe voaka zay zany zareo satria mahatsiary tena tavelo zay lelano zany saona sotra betsaka ia
mbola verteny raha miankina taminay zavatra rehetra fa mbo petsaka ihany ny fanatsaranazy olona eo amin'oa io za azo fa raha nasady miresakytsika échographie teo miresakytsika fanafody sy ny karazany tsy de be dia be ny tsy miankina aminay efa nangatahany zay zavatra zay a hoe aloha mba ho ampiasaina amina zavatra hafa koa le échographie fa tsika moa zany zay le izy nangataka tsika be lahatra tsy maintsy manaraka an'izay fitsipika napetra le aloha tsika fa ny fiovanao alinao tsy fantatra aloha fa efa nangatahany zany tena efa nangatahany inona fotsiny moa zany antony nandaniana vola hoe anaovana formation amin'le zavatra nefa ny aloka tsy olo hoe nangatahana mihitsy zay fa antenaina angambany fa averina tsipika le resaka aloha sao de efa mba miova fo le vazaha sao de efa miova fo zay le pasony de efa mety izay nandreraitsika amin'avy any sao de mbola misy fanontania En tant que stagiaire, ny ain'olona tsy tokony hikinika loatra amin'ny stagiaire satria izy hoe zany hoe stagiaire tonga tato zay nisy fotoana tsy ampa attention lazain'le rasasy fa tsisy dokotera tsisy stagiaire de tsy afaka mitsapa attention zay rasasy zany tokony hialana attention maître aloha voaloha indrindra de le resaka dokotera koa misy dokotera zay ato garde izy mamolava be mihitsiny izy de lazainao hoe tsisy dokotera posy de tena velona fotsiny le malady en période de garde zany ianao hitsabo marary tsy tokony andre alcool mihitsiny de mba jerena akaiko momba an'izay satria iandreanao manaytapo tamin'izay tany misy teraka de nisy olona nandalo de hoe tsisy dokotera nefa le dokotera mihidy ao amin'ny salle de garde ao izy marobe ia zavatra misy zany le raisina mihitsy zany fa tsy hoe tsy misy akory efa nandraisana fepetra sy dokotera zay amam'izay ngamany azoko amalina anazy efa nandraisana fepetra ny fepetra azy médecin chef raisina de unité any tsy anjara médecin chef hoe mandeha miaffecté olona na fa mampiakatra an'izany fitarenany zany de efa nandraisana fepetra zay zavatra zay misy fotoana tena tsisy dokotera satria ny antony zay le kivorivory misy fotoana zany tena hoe tsy mpivory daholo nareo amin'ny tena misy fotoana fa zay kory tsy isanandro fa nandray moa zany le mety mifanotsy le fotoana de amina fa misy fotoana mihitsy hoe tena tsy hoe kory satsonay dokotera le kivorivory any fa tena hoe teren'ny zava-misy de tsy maintsy miala amin'le asa ny fampitaovana zay ty mbola teneny foana mezaka zay arak'izay mbola vitanay resaka après anaovana majinijinika tensiometre sy ny karazany re za mizahany reny rehefa mbola vita mamoaka voly afaoseny reny fa me zavatra tena goavana ny resaka fanampofa zany no mbola tena hoe midétaché amay zay zavatra zay soroko Ye, saotra betsaka de androany zany tena nazava tsara taminay zao zay resaka le hoe CSP amin'ny commune satria isaky ny tonga de ka zay ny amin'ny commune ohatry de zay fa tena mazava be amiko mbona efa hitako hoe tena tsara tany tsara moa no resaka zay le hoe roapolo taona zay satria taloha tena nakivy de alaina miditra tafika amin'ny CSP taloha fa vitanay ihany aloha nisy ezaka be mba tsara be de mba tianay zany satria ohatran'ny zao zay teneniko teo le hoe le resaka le ankizy de ny namanay moa zany no mitondra le zaza taty de ozy izy ata amin'ny CSBD anareo fa sa ohatran'ny makamo be mandeha makao isaky ny andro de mba ohatran'ny hoe mba tiako koa zany mba hoe misy ohatran'ny hoe mba hiezaka foana zany nareo mba misy zavatra kely mba ohatranay zao tsy na misy mampianatra de ao amin'ny ankizy tsena matetika misy accident fo de mba tianay zany mba misy ale arak'le hoe zavatra mba hoe tsy adina sao cas d'urgence ohatra zay
laza ohatra ny hoe le izy vasa ohatra ny hoe misy kiana zao ny voakiana foana zay raha dia zay sy beona fa nefa le mba hoe isy ezaka ihany zany zavatra tsara vita ihany ato sy hoe fampitaovana araka an'izay teneninao tao fa lasa ohatra ny hoe satomite zany reo da lasa ohatra ny hoe lasa kiana makona vita mibase zany mba te ireare hoe CSB anay konko ny mba tsara e mba hoe mba mahafinaritra na nandeha ao satria mamizay sy kivikivy sy moferinayna ny olona rehetra sotra to kizakely fanetarana iaposiko zavazay satria za tena teria Madagasikara ary midy mahita CSB rehetra rehefa Madagasikara za aloha aloha vao niditra sato tena mahavola reo na voapijery amin'ny trano fotsiny ary efa tsara beka raha misy mahazo anareo na misy problème ara-pahasalamana ny atokantrano ny azavaparasana manatona CSB fa sady tsara ny infrastructure ny tranoza sy ny zavatra rehetrarehetra maso ato no efa manao ezaka foe zareo misy olona spécialiste manana fitaovana ka za ina tena technicien ny docteur tena tsara boly CSB nalala iabenomiana zay fanetarana zay ary antsika galoba ampiasao ny CSB atsika mba tena anisan'izay tsara raha eto Madagasikara amin'ny dessin ny mbola nisy fantanina ve sy teo io da sy misy soa fantanina dia Loka to sotra zanareo rehetra mitovy amin'ny teny tety aminay gaoka ny zavatra ety aminay gaoka moa dia i CSB maderana motany ty marina fa efa evadera anara-manefy nefa maderana mota CSB teto hatram'izay misy any na tsara fa misy tena ohatrany tsy misy fandrosoana mihitsy le CSB rehetra ka no tiana teny eny zany hoe azababozina asio ny dokotera fa CSB rehetra misy dokotera sy misy fanafody ino fa tsy hoe omepotsiny lolona iaraingara omepotsiny mbola andeha CSB any anosy zato tany koa akarobato etsy ny tovato etsy mahafinaritra ny dokotera misy fanafody ao fa vidina fa tsy hoe omepotsiny ohatra ny dispensaire rehetra mba tsy arakazahana ny sotona mamasina dia atao hoe misy ny akaiky fa ny CSB rehetra aloha ataoko hoe anara-maneso madera fa madera tsy madera amin'ny ratsy fa tsy madera amin'ny tsara milarana fa inona fotsiny ma CSB anareo ao e fa tsisy ninao ny ao izay dia le tsisy soa zany dokotera fa tsy anara-maneso misy mifamaizana amin'ny alina any anosy zako ny fizy mandeha mitondra mpiteraka maray ara-dalàna anosy zako azovako mandray fa maderana mota tsy maintsy miazakazaka any amin'ny hôpitaly matoa mandeha hôpitaly vonona rehefa be voka fa tsy hoe tsisy vola fa misy vola azoany tsisy azogana batsy hoe amin'ny école sotra toko sotranareo rehetra oka mba fanavozana an'ity CSB ty no atao fanavozana amin'ny tsara mba hoe fanafody dokotera mandray olona tsara zany tao ny CSB fa leako aloha hitako tsara fanafody dina dokotera mandray olona tsara zao ny amina rehetrarehetra eny tsy misy vola aloha fa fanafody ty zaloha sotra to esa vaoarana le paparana ihany moa zany raha ny tena mahatsara nyity resaka an'izany ity efa tiokiritsaka no PVS dia tonga dia mahazo valim-panontaniantsika hoe ahoana daholo ka sady tsy misy fanafody ato no mandray vola ny CSB namotana mety tonga dia azony valiana eo ilay zavatra zay fa no mampita an'izay resaka izay mantsy zao dia mbola tany to ohatra lava be bay dia mazay ary nefa sasany andro zay koa ndia ohatrinareo tena tsorony zany sady efa satrinay izy fanafody dia ataoko ty saokana ty tena satrinay dia satrinay zany
fa zay le teneniko hoe raha tetinao mampiadiasana tonga dia manazo vanim-panontaniantsika hoe tonga dia vovarapitso dia rapitso zany na tsy vovary dia farany ny lepoka morany anazy dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra zany karakara n'ity fianapam-pahazo-tevitra androany ity. Bon appétit. Voalohany indrindra moa zany misaotra betsaka aloha nanome fitenenana. Voalohany indrindra misaotra betsaka anareo tompon'andraikitra atao amin'ny hôpital sy ny rehetrarehetra sady dia antsika rehetrarehetra manatoketa sady miarahaba antsika rehetra ihany koa. Dia ny anahy zany fana mare fisaorana zany ny anahy hoe misaotra betsaka anareo zany nanao an'ity hetsika ity fa fena mahafinaritra ohatra anay zany mipetraka eto mihitsy zay mba tsy mahalala ninona mihitsy agnatin'ity hôpital ity ka dia resabe koa hoe mandofa tsisy fanafody ao fandaova aiza le mpandoavam-bola zany kay efa didy milatsaka avy any amin'ny commune dia teto zao vao nazava tsara aminay be izy hoe ay le izy zany efa didy milatsaka avy any amin'ny commune le fandoavam-bola fa tsy hoe anona fotsiny. Dia zay zany hoe saorana be dia be anareo nanazava zay taminay sy raha tompon'andraikitra rehetrarehetra ary tsika rehetrarehetra manatoka eto zany dia fisaorana zany ny atolotra ainareo dia ny angatanay koa zany hoe mba mangataka koa zay raha ohatra ka hoe mba misy fanaovana analizinareo ka zany zay satria kohaka be daholo zay aty dia zay zany mba angatanay hoe mba ngamba misy fanaovana anakozinareo atao amin'ny CSPD madera mamota zay zany ampitsatra be. Mbola sika mbola hisy tapany amparapany. Isoko zay sana manome fitenena ny aloha dia tena nampapoana ny fiterahana eto amin'ny CSP2 satria tamin'ny 2007 no teraka ny zavako voalohany teto fa nindro kely taty amin'ny zavako fahatelo dia olana lasa ohatrany be loatra le mpianatra ary saika namono ny zanako taona ohatrany hoe natsofoka tao anaty kovely le zaza dia ohatrany efa nisy zavatra naneno zany tao dia maimay mihitsy ry zanako lankely io tamin'izay dia tezitra be le rasazy hoe nareo anagadra ihany reo izy fa zavatra efa maneno dia naninona tsy nesorina le izy dia tiana ho fantatra hoe tokony ny rasazy tsy ampy rasazy anankiray no nampiteraka anahy dia mpianatra no nameno anazy be loatra le mpianatra tamborona teo aminahy teo dia tsy ohatrany hoe tsy tany rasazy tro zay zay horaisina ty sady mamonjy anahy dia napetraka tamin'le mpianatra. Dia eo no mba tiana ho fantatra hoe raha ohatra zany ka hoe mba misy fiterahana dia tokony rasazy firy no tokony mbo andrainy teraka ity ray dia ray ny rasazy tamin'izay dia mpianatra no nameno anazy be loatra le mpianatra dia may le zada sam'izay tena may mihitsy mena daholo maso ny anankiroa fa fiterahana aloha dia tena mahafinaritra no nandraisako zareo tamin'izay zanako telo zay. Saotra indrindra. Ia, vaviko le resaka rehoaka teo. Iny resaka analyse quantitative de philosophe zany le jiro mantiny le matavatovavana. Iny zavatra iny tsy vitany hoe raisina fotsiny akory le zavatra atao analyse fa misy fepetra, misy fitaovana ilaina amin'iny zavatra iny. Dia zay zavatra zay zany mazava ho azy tsy maintsy ilana tanana misy fandalina dia zavatra zay. Ny faharoa le hoe stagiaire sy ny rasazy aloha zany ray zay aloha zany dia tsara marihana. Resaka tsy fampina personnel izy zany
satronay ve anao dedede mihitsy hoe roa na telo nasaza de miasa isanandro tena satronay zay ho iny zany tsy maintsy miankina any amin'ny mpandrindra ny resaka ressources humaines zany ny resaka recrutement ka ny fitarainana atao ny resaka stagiaire ny stagiaire aloha apetrako tsara ny maha stagiaire anazy tsy mandray décision mihitsy izy amin'ny asa rehetrarehetra eto amin'ny centre tsy hoe misy tera teo dia andana mampiteraka na hoe andana manindrona na andana manome fanafity fa ny stagiaire dia eo ambany fiahiningasazy ika zay misy olona baiko izy zay va manatanteraka asa anankiray tsy afaka manapa-kevitra mihitsy izy ary mbola velatra efitsika eto zany za zao vao mandresy fitarenana mivantana aminareo fa mbola verifiana za miasa eto isan'andro isan'andro misokatra ny bor rehefa misy raha misy mpanatsarana na misy mpitarainana dia tena raisina tagny anao zay tsisy zavatra mandeha tsisy client man'izany ny fanakianana zany mahatsara zavatra foana dia raisiny zay zavatra zay fa zay tena mika manatona foana rehefa misy zavatra ty mahatsara sotra ty tsisy fahatanina tsona kazana eny tompoka makasitraka indrindra tompoko nao manome fitenenana ary tsy atrino koa ny arakarab io zay tonga teto marika no tsika miaraka bay baoka aderaka modana be arapenina anao ngaso letaziperty itotika manokana amin'ny resaka fanafody aho andray matozato milaza teo i isy fanafody le ohatra mandeha baratonga ka inona azy eo anzy raha tokatanay tokoko hoe maninona no tsy tonga mitoka tsy spédialiseriza fa olotsy fa eo zay zotolona zay nasaina manokana mihitsy manao ona sy manao ona ny andraiky da ho raisinareo le zotolo zay navita adidy betsaka tao amin'ny fahatsakana ka mily zay mba esotorona avy amin'ny fahatsakana ho anay zotolo fa tena manao ona sy manao ona ny fifandraisanareo amin'ny fokotany eo levato elideny zay manatrika eto zay ao firaisana zay teraka teto fokotany ty eo koa ny solotenany fokotany manao ona sy manao ona andraisana ny fokotany sy ny csbd zay le tompo aty nakasitra lina tompo le ambana viana ambana resaka fanafody fa angambany sao dia misy tsy mazava kely angambany izy teo fa misy zavatra tato nazavainy dokotera dia misy zavatra nazavaina tato raha nazavainy dokotera tato teo dia ozy izy hoe hoan'ireo csbd mpanjakana dia manana fanafody amin'ny alalana misy pharmacie zany ao evidina bidin'olo csbd mpanjakana ozy zavatra zay rehefa fa za eto ny csbd ambany commune dia tsy misita tamin'izay zay le tenaka misy somary misy izany ohatrany hoe statut particulier kely nefa maratsy zavatra le izy aloha namba zay hitanenana anazy dia mbola eo le mpamola volana an'le rafitra foana hoe ahoana ny fomba hitantanana an'le fanafody ny tena marina zany ka nadiniana tsy le fanafody ny ola fa raha fitadiavana an'le fanafody tsy le vola koa le vola ny atao vidina le fanafody dia azo le fanafody fa eo le fitantanana an'le fanafody foana no miteraka olana satria tsy manana fahaleovan-tenina ny centre hitantanarena n'le fanafody azonareo zay tsy hoe io le fanafody dia zahay rery no mitantana an'io fa misy resa-bola miodina ao anatin'io dia raha vao misy resaka voly dia mitsofoka any amin'ny kitapom-bola amin'ny commune dia rehefa mitsofoka any dia zay ne tena hitana eto hoe mampiditra amin'io raha fa manaka an'iny gidagida be satria nefa mitambatra bamaray amin'ny vola amin'ny commune any izany tsy misoratra hoe tia ny vola csbd dia mavoitra iny aveo dia zay zany le resaka any amin'le resaka rafitra n'le fanafody zany zay zavatra zay dia
jereo am'le misy fotoanamle zokiolona zay zavatra zay namany eny ohatrany tsy de mazava amin'ny kely izy fa ny naeto fotsiny a misy fotoana zahay misy zokiolona io zany tena tsisy vola iano consultation izy de temy fotsiny alefaso izy fa aleo izy andeha mo consultation misy zany zay zavatra zay fanapahakevitra aminanako zay amin'ny lafindray reo tsy mety any zahay raha fantatry ny olona ndray fa hoanina reo mita ohatran'ny tsy mijery marary nefa atao tsy ampamboavina raha vola ndray le hoanina fa fanapahakevitra manokany dokotera zany zay fa mary isy fotoana hafa ndana ny somary de ko asa-kely anazy ile amin'ny lafininina ve izy fa zay zany le zavatra ny angamba ny micro-micro-na ny président fokotany aloha mba hitenikeny izy so manjary tsy teny mihitsy izy raha tsy ampany voalohany misaotra diky fikolenana ny solotena ny fokotany angamba ny tsy voatrebiko teo aloha fa mbako tsy mahazaka no velatsiny ny sekokotany dia mialatsiny many tsympatolavany teto atoerana satria misy ny andraikitra zay samy tsy maintsy tanterany any amin'ny faritra mamasiny ny azo zay fokotany any koa dia fokotany tsy azo bangana satria misy ny olona zay makataratasy ny anojony fokotany dia napitraka amin'ny tenako zay lobe any fandrikavenana eto Maderidaretana ny fanatokisana ie adindy sy andraikitra zay raha tsy voateko to ny fifandraisana ny eo anivony CSPD sy ny fokotany ngamany a dia atram'izay a ka hatram'izao a mbola tsika zay naratsy azy fa tsara ary mety rehefa misy ny olana eo anivony fokotany ka te fokotany tianao atao dia fanantona amin'ny CSPD eto anivony fokotany any koa dia manana ny atao hoe ase isika aloha dia zay no misorako manokana ny CSPD ny amin'ny fanjakana raha ny asea dia araka amin'ny fitenin'ny mitato hoe alavitra CSPD vao nisy ase eto amintsika nefa ny ano dia raha namotana misy CSPD dia eto amintsika nefa nisika manana ase maromaro any voakekely angamba ny ase nanatanteraka vaksiny tetanterana zay natao tao vofokotany mademy namotana misy zay ve tsika atao ela zay misorana avytsika dia mahifandray antanandro manao soka miara-milanja manao tokotra miara-mamindra amin'ny CSPD zay firefika ny fifandraisana amin'ny CSPD sy ny fokotany sotra indrindra tokolaty sotra ve dia anakatsika ny kompany zay kandidateko sarisaraiky zay a misaotra toko sasa na mety amin'ny fitenenana marina tokoa fa ny tenako anjeo teto foana teto amlehibe teto hatram'izao raha ny tiako andraisana fitenena fo be manao olona tonga n'ity CSPD ty plétoire mba tezana mitana tamin'ny fotoana any ny mpitatana an'leoko tamin'izany fotoanao comme tolekat dia mitsy any mpanoany dia miaido amin'ny vahoaka ro mandeha lavitra be rehefa hitsabo tena makany ospata na makany mamasa mandeha lavitra dia nanataka izy ireo hoe mba asio CSB asio dispensaire eto amin'ity fokotantsika ity miaino azy mitatana tamin'izany fotoan'izany dia nametraka n'ity CSPD tady zay fomba rehetra afahana mametraka an'ilay CSPD dia gaga eto mandreo hoe tsy makao ny olona nivona mitanterahana sitrakoly hoe asitsika etoerao fitsaboro eto nivona dia tsy mandeha eo indray izy dia efa tanteraka ny sitrakoly zay zany anisany mba nanehitra kely hoe amenatsika eto atoera le science pope le fitoeram-pitsaboana dia tokony isika no azo tsy mitso amin'izany fa hoe asiana tantely eo amin'ny tananao itsy anatinao koa le tantely fa ikiranao bozaka ndray ny tanana ohatran'izay manahirana zany fa rehefa asina tantely eo amin'ny tananao a dia manambako amin'ilay tantely anao mololy atsara tonga fa atao amin'ny CSB manao a mijery fitsaboana raha zay reto zao le
tantarany CSP2 sy ny tombakiasany teo a mivoatra be ny CSP2 roapolo lasana hoe raha mbola voatazo le atsara midika zany fa tsara tantanana tsy mba le izy fa voamely tsara misy hatramin'nypitrany nio aty dia rehefa nyzany zany dia tokony tena tombontso atsika eto aloerana misy ny tamin'ny fotoana nanoloana azy a dia misy ny pepetra napetratra nytentana ny tanàn'Antananarivo fanondrany fotoana zany hoe toeram-pitsaboana manakaiky vahoaka dia napetrany hoe rehefa manakaiky ny vahoaka ilay toeram-pitsaboana aloha tsisy tahotra misy ao anatin'ny vahoaka dia nametraka zany ny mpitantana tamin'izany fotoana zany hoe aoka tsy hisy fakiohira mihitsy ao anatin'io CSP anisany napetraka zany tamin'izao mbola voatazona lely izy isorana zareo mpitankana satria mbola tsy nandrea hoe nisy mpiteraka taona nisy marary tao dia maty fa tamin'izany zany hoe raha voasafosafoka amin'ny fitsaboana mba tsy sy fakiolonao hiteraka fahatahorana ho an'ilay vahoaka ety fotony izay matahotra an'izany fampatesana zany dia aloha tsisy fampatesana mihitsy eo a ka voasafosafoka amin'ny fitsaboana dia alefa makany amin'ny toerana sahaza azy fa tsy mila tazomina mbola voatazona zany efa amin'izao mbola afaka matoky zany tsika rehetrarehetra fa tsy maty zany ianao rehefa makao rehefa makato fa tsy maintsy voatsabo ianao dia anisany miady mafy ireo dokotera sy ireo tokony andraikitra ny CSP ireo a satria raha ny fitaovana sy ny fanafody eo am-pelatanany hoe mety tsy afaka manao na inona na inona zareo dia nefa ny vitany tsara ny andraikitra mahazo fitsaboana sitrana izay makato zany midika fa mendrika ihany aloha isika manantona toeram-pitsaboana izay natokana sy nangatahantsika dia tongava ato sady tsy mety tsara raha tsy tsika ny miezaka manatsara azy dia aloha tsika tena tonga hiatamin'ny olona mba hanatona toeram-pitsaboana sara mitony fa aza mieritrefa ny tanany fotsiny hoe ratsy ao fa le olona miteny hoe ratsy ao mety efa sarotra be le fitsaboana mba tonga ao izy natsomono azo atsaraina amin'izany dia miandra izay fotoanany izy dia isika zany zao efa manatona atsika toerana akaiky aty zay toeram-pitsaboana raha vao misy tsy azoazo dia manatona toeram-pitsaboana aza miandra mandoa vola be vao manatona nytony dia tsy ampitsony ny vola dia alamba fiasan'ny vide ie dia isorana ihany koa zany ny mpitantana ny toerana ho azy satria mbola voatazona anisany tsara ilay toerana entolontsika fa isika ve dia tsy mba hisitraka n'izany fahatsarany zany dia mendrika atsika ny ananantsika fitaovana tsara mitony misy spesialista tsy misy araka ny tenen'ny dokotera to hoe manana échographie zany ny dispensaire fa itsika eto Maderanamotana manana an'izany maninona tsy ampiasaintsika le izy ampiasaora olona tandao tsika niara hiempana hoe ataotsika zay tombotsoa omenantsika zay dia hiainantsika aloha le izy fa tsy ny andro hoe inona no andasana vao hiaina aminy isorana betsaka ihany koa ny sioka mitondra an'izao fampalala azy ety amin'ny fokotany zao satria za miny fa sambany any mba nisy an'izao dia isorantsika menakavy koa zareo nampafantatra antsika satria be dia be ny zavatra tsy fantatsika teo na zany misy hoe diabetology za vao isa zao nalalan'izany nareo nefa ety ny tena fiany ny olona voady diabeta dia hay misy fitsaboanan'izany ato manana spesialistan'izany ato tsika araroty ny fananantsika an'izany satria isika eto Maderam-Pahametana zany ny manana an'izany fitsaboana diabetology zany le anankiray ihany koa to neurotraumatologue lafo dia lafo zany raha izany no alehantsika any amin'ny aokofaty safotra ny ahitantsika an'izany isika eto nefa manana an'izany dia mitaona anareo araroty ny fananantsika sabo manam-pahaizana manokana ohatran'izany ara-pely ianao dokotera isorana ianao inganene ianao mba no iotamana eto fa tsy anokatra klinika ho anao samyrezy azony atao zany mba ny fahaizany fa noho ny fitiavana atsika vahoaka dia alohany mipetraka ao ihany miasa 4 ora amin'ny 4 ora 7 jours sur 7 24 heures sur 24 heures sarotra ny ahitana amin'izany
isika manana an'izany ino ny tsy analalaotantsika n'izany andeo isika hiataniny vahoaka teneniny olona mieza manatona toeram-pitsaboana rehefa misy tsy metimety any amintsika rehefa faza miandry efa sarotra zay vao manatona aty aza miandry sarotra vao manatona aty fa manjary safa ihany koa fitsaboana dia alefa len'ny hopitaly fotsiny tsika dia lasa manaratsy hoe tsy mandray eo raha zavatra tokony ho vita indray tsy ho raisiny fa matoa tsy mandray a dia mbola voatazona zany le hoe oka tsisy fakilo le mbola tsy nandeha aloha hoe nandefa tato dia idika zany a miasa itsasytsika dia korary atsika rehetrarehetra mba anaparitaka n'izay satria zay moa tena tanjona isorana ny sioka fa anisan'ny manery atsika anaparitaka fa tsary ty dispensel ananatsika ty tsary tsisy SB2 ananatsika ty a na jery rivelany fotsiny ara dia hita hoe toeram-pitsaboana maika izany fa miditra ao anatiny aza mandany fotsiny mba misy tsy fahasalamana fa mandalova dia tsabote makazay feta tokoka zay azy ny amananatsy jevitra sy ny fifanakalozana amin'ity anio ity a na enindra ny olom-pirenena sika teo a na sy fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra isatsikaziny ihany koa resaka momba ny fanamby sy ireo ezaka atao amin'ny fanantsanana ny tolotra aza fahasalamana ety anivony CSB tsapany izany fa mbola misy ny olana sedraina eo ihany koa ny tony tsy mpampiny fanafody mpamatsim-bola say vita fa misy ny finiavana sy ny ezaka atao amin'ireo mpisehatra isatsikaziny ahafahanao manatsanana izay tongotra gomelany olom-pirenena izay zava-dehibe moa ny mampatsiahy fa andraikitry ny rehetra ny fampandrosina ny fahasalamam-bahoaka manana anjara biriky ny tsirairay amin'izay eo ny fanjakana ny mpiasa ny fahasalamana ny firaisamom-pirenena mpiarivoblanka fa indrindraindrindra isika olom-pirenena tsirairay ny fifampianona sy ny fifampitokisana no fototry ny fanatsarana ny kalitao ny totra anamafisana ny fatokisan'ny mponina nyreo rafitra ara-pahasalamana ka engany ety adihevitra sy fifanakalozana ety mba hitsijanao resaka fontsiny ihany fa ho lasa fototra hanatsarana ireo tolotra sy anamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra rehetra makasitraka tokoa. Sioka ny tanàna, sioka ny tanàna. Dindinika ny fotsiny iresahana ireo olana sy vahaolana mikasika ny fiainam-ponina. Etsika iray tafiditra ao anatin'ny tetikasa maneho izay arana amin'ny Internews ary vatsian'ny fondrona Eoropeana.